Samy manana ny heviny daholo tsika rehetra mahakasika ny kolikoly ary fantatsika hoe misy ny kolikoly eto Madagasikara fa fantatsika aveo hoe misy fomba andrefesana marina tokoa an'io kolikoly io. Amin'ny 10 février avy izao nivoaka ny indice de perception de la corruption 2025. Inona marina izany atao hoe IPC zany. IPC dia mandrefy firenena 7 manerana an'izao tontolo izao araka ny fahatsapana ny kolikoly eo amin'ny seha-mpanjakana. Ny isa dia maneho ny fomba fijery manam-pahaizana sy ny fanadihadiana natao tamin'ny mpandraharaha fa kosa tsy avy amin'ny vahoaka le izy. Ahoana indray raha mety hoe fomba fikajiana an'le izy. IPC dia mampiasa fandrefesana aotra ka hatramin'ny 100. Ny 100 mangarahara fa raha ohatra kosa aotra dia mamay ny kolikoly. Ny IPC dia kajiana amin'ny loharano 12 ary na Madagasikara kosa dia 7 isan'izy ireo. Ny karazana kolikoly isan'ny andrefesana ny IPC dia ao mazava ho azy ny fandokodonana kitapom-bola-mpanjakana, ny fitoriana mahomby mahakasika ny raharaha kolikoly, ny rafitra ara-dalàna sahaza, ny fahafahana misitraka ny vaovao mahakasika ny raharaha-mpanjakana, io ilay atao hoe accès à l'information publique, ary ny fiarovana ara-dalàna ho an'ny mpampaneho ny lakilosy na koa hoe lanceur d'alerte. Raha ohatra ka hoe 920 ny antontanisa azo Madagasikara tamin'ny 2024. Aminareo kosa mety firy ny antontanisa ny Madagasikara tamin'ny 2024 lasa teo. Soratana anaty commentaire ny hevitranareo dia azadiny manaraka ny pejy manaraka indray.